avadikitsika kosa indray ny fampahalalam-baovao mahakasika indrindra ny fangalarana nikela izay vokarin'ny orinasa Ambatovy. Araka ny nambaran'ny tompona ndraiky ny serasera eo anivon'ity orinasa ity dia tandindondondoza ny fanondranana entana eto Madagasikara tao aorian'ireny zava-nitranga tany Tomasina ireny herinandro lasa izay. Tandindondoza ary manaratsy ny toeran'ny Madagasikara amin'ny fanondranana entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny zava-nitranga tao amin'ny seran'Atsambon'ny Tomasina ny herinandro lasa teo. Sehivina fa nisy ny fanoloana briketa na nikely tao anatin'ny entana naondran'ny orinasa Ambatovy ary nisy ihany koa ny fahatratrarana ireo nikela izay anty orinasa lehibe ity izay nangalarina ary nokasaina ondrana tamin'ny Pays-Bas. Eto aloha ny fahafiton'ny volana Oktobra dia nampandrehana Ambatovy ny mpividy nikela iray any Azia fa tamin'ny conteneur anankidimy izay nalefa tany aminy ny anankefatra dia vato kely no hita tao anatiny. Ny faharoa kosa dia ny ampitsin'io ny fahavalon'ny volana Oktobra dia nampandre ny ladoany fa nisy conteneur anankitelo izay nampiahiandro zareo ka nosokafana ary rehefa nosokafana ireo conteneur ireo dia nikela ny tao anatiny. Nikela izay efa niova tanteraka ny fomba famonosana azy. Zay zany ny zavatra nisy hatreto. Tsy any amin'le toerana izay nitarina Ambatovy ireo conteneur ireo no mivoaka fa tahaka ny conteneur rehetrarehetra izay mpanondrana entana avy eto Madagasikara. Ny fanitarana ny seran'Antsambo izay nataona Ambatovy dia natokana ho an'ireo le vokatra izay afarana ilaina amin'ny fanodinana nikela fanadiovana azy eto Madagasikara. Izany hoe le fanafarana artany moa zany, fanafarana ihany koa calcaire sy ny karazany. Zay zany mikasika an'izay. Voalohany ity tranga teto Madagasikara ity raha eo amin'ny sehatry ny fanondranana nikel na dia teo aza ireo halatra madinidinika tamina orinasa goavana toy itony tany ivelan'ny tany. Manahoana kosa ny fizotry ny fanadihadiana tao aorian'ny raharaha iny. Fanadihadiana izay no nandrenesantsika ary efa nivoaka tamin'ny gazety raha teo androany maraina izany fa tratra lay camion izay nitondrana andreo nikel ireo nakao amin'ny port. Tratra manodidina ny Tomasina tany ho any akaikin'ny tobiny miaramila ary amin'ny trois tany ary rehefa tratra izy io dia izay aloha ny vaovao ananana hatreto fa mbola mitohy zany ny fanadihadiana tanterahan'ny manam-pahefana ahafantarana ny marina mikasika an'ity halatra nikel ity sy ny fanoloana nikel any anaty conteneur ho lasa vato kely. Raha ny tsikaritra dia entana efa voafony tsara no hita tao anaty conteneur telo tratra tao amin'ny seran'Atsambon'ny Tomasina. Midika ve izany fa misy orinasa izay manao famonosana ireny entana halatra ireny eto Madagasikara. Ny valin'ny fanadihadiana izay tanterahan'ireo mpitandro ny filaminana no hamaly izay fanontaniana izay.